hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Lesona fahasivy amin'ny telovolana fahaefatra farany amin'ny taona 2024 mitondra ny lohateny hoe mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Faly miarahaba anareo mpiara-mianatra, ny havanareo Benoît Rakotovao izay mitarika ny fotoana androany. Tao ary apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, tsy mitsahatra misaotra aminao zahay no herinao sy ireo zava-dehibe rehetra vitanao. Fa ianao tokoa Tompo no nanao ny lanitra sy ny tany sy ny rano sy ny zavatra rehetra ao aminy, ary anisan'izany izahay zanak'olombelona. Anao ny tany rehetra Tompo, ary ianao koa izahay zanak'olombelona. Ianao no manangana firenena, ary ianao koa no mandamina ny tokony hitatananay ny tany izay nomenao anay sy ny fananantany. Omeo fahitana vaovao zahay amin'ny alalan'izao lesona izao, mba hahaisanay mampihatra ny fahalalana sy fahendrena raisinay avy amin'ny fianarana ny teninao. Amin'ny anaratsanao Kristy mpamonjy no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Ny lesontsika amin'ny herinandro ity dia mifototra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra hanome ny tany Kanana ho an'ny zanak'Israely. Tsy vitsy ireo izay mametra-panontaniana na mivantana na any am-pony mangina tsy miloka ny amin'ny hoe rary ny ve. Izao ataon'Andriamanitra mandroaka firenena izao, firenena anankiray amin'ny alalan'ny firenena anankiray hafa izay nofidiny manokana. Hevi-dehibe anankiroa no azontsika tsoahana rehefa mandinika ity lesona ity isika. Voalohany, Andriamanitra no nanao an'ity tany ity. Izy no tompony. Maso mandidy izy amin'izay tiany homena azy. Nisy mpahay lalàna anankiray teto Madagasikara nanana fandaharana tsy tapaka ataon'ny fampelezam-peo-pirenena malagasy. Manazava ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena izy, sady mamaly ny fanontaniana apetraky ny sarababem-bahoaka momba ny pitsopitsony lalàna. Nisy fanazavana nomeny indray andro manao hoe ahoana ho izy no ahazoanao manao hoe ho soratako hataoko lovanjanako io garany soarano io. Tsy ianao ho izy ny tompony gara soarano, ka ahoana no ahazoanao manoratra ny garany soarano ho anjanakao, zavatra tsy ianao. Zay zany ny fanazavana nomeny. Andriamanitra no tompon'ny tany. Izy no maso mandidy amin'ny tany rehetra. Zay zany ny hevitra voalohany. Hevitra faharoa, na izany aza tsy manao didiko fe lehibe Andriamanitra, tsy manao ny tsirariny izy
fa miala menina fotoana lavabe izy ary manome fotoam-pahasoavana lavabe vao manapa-kevitra hamongotra firenena iray. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 8:7 ka hatramin'ny 10:10. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena ny teneniko izany, dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy, ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy ho masoko izy ka tsy mihaino ny feoko, dia hanenena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Zay zany nivaky ny teny. Hitatsika fa na io zanak'Israely io aza izay nomena ny teny fikasana, rehefa tsy nanao ny mety dia nofaizin'Andriamanitra koa. Tsy manao tany avo avaratra na mizana-tsindrian'Andriamanitra, fa fitiavana sy fahamarinana no iorenan'ny fanjakany. Ny hevi-dehibe fahatelo angamba izay tsy voalazantsika tery am-piandohana dia izao: tandindo ny diantsika makany an-danitra ny dian'ny zanak'Israely niditra tany Kanana. Tsy noho ny fahatsarantsika manokana no hidirantsika any an-danitra, fa noho ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany, tahaka ny nahatafidirany zanak'Israely tany Kanana koa, izay manaraka ny toromarika dia ho tafiditra soamantsara any an-danitra, tahaka ireo zanak'Israely izay tafiditra soamantsara tany Kanana. Fa izay manao ny tsy mety kosa dia tsy ho tafiditra any an-danitra, tahaka ireo zanak'Israely izay raraka teny an-dalana. Izay zany no teny fampidirana izay heveriko fa efa mahafitina sahady ny lesontsika manontolo. Kanefa hidirantsika amin'ny antsipiriany ihany ny lesona ho famenoana sy ho fanitarana izay famitinana izay. Leson'ny Alahady 23 Novambra ny taona 2020. Edena sy Kanana. Atokon'olona 3 no voatonona ao amin'io leson'ny Alahady io. Dia i Adama sy Eva, atokon'olona voalohany zany a, ny zanak'Israely, atokon'olona faharoa, sy isika atokon'olona fahatelo. Nampitahaina ireo atokon'olona 3 ireo, ary hita fa misy fitovizany ireo. Voalaza fa samy mpandova ny anjara-tany nomen'i Jehova azy avy izy ireo. Zay zany nitovizany izay. I Adama sy Eva no hitako fa nahavoy indrindra amin'ireo atokon'olona 3 ireo, satria nahoana avy hatrany dia natolotra azy tao Edena ny anjara-taniny. Tsy nisy fahamendrehany manokana nananany ka nahazoany ny zo hisitraka izany anjara lovany izany, fa ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany sy ny fahasoavany no nahazoany izy ireo izany fanomezana lehibe izany. Tany vokatra, feno izay mety ho nofinofisiny zanak'olombelona, hitondra fahasambarana safononoka ho azy io Edena io. Ny zanak'Israely koa dia nahazo fahasoavana tahaka izany koa, nomena mamaim-poana tany hipetrahany koa izy, ary tany tondra dronono sy tantely saika hitovy tanteraka tamin'ny saha Edena fahizay koa.
ny tsy nitovizany zanak'Israely tamin'ny Adama sy Eva fotsiny dia zao: tsy avy hatrany tahaka ny an'ny Adama sy Eva ny azy ny tany lova, fa nisy fotoam-piandrasana lavabe ny azy. Tsy azo lazaina fa mpandova avy hatrany ry zareo, fa mpandova ny teny fikasana fotsiny aloha. Ireo patriarka tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary angamba koa aza i Lota, no tena azo antsoina fa mpandova ny teny fikasana, satria na efa nipetraka tany Kanana aza ry zareo, dia tsy mbola nizaka ny tany ka afaka hamela izany tany izany ho lovan'ny taranany. Mbola tahaka ilay olona te hamela ny garany soarany ho lovan'ny zanany voalazantsika teo izy. Koa satria tsy olombelona Andriamanitra ka handainga sanatria, fa mitana ny teny nataony, na dia 400 taona taty aoriana aza, dia tanteraka no tanterahany ny teny nomeny, ka lasa lovan'ny zanak'Israely arabaky teny i Kanana. Tsy nofinofy intsony, tsy lovan'ny teny fikasana fotsiny intsony, fa lasa lova tena izy marina, tany tondrahan-dronono sy tantely tahaka ny Edena ihany koa. Isika zanak'Andriamanitra izay miaina amin'izao andro farany izao no mbola mpandova teny fikasana, satria mbola miandry ny anjara lovantsika isika izao. Fa izao anefa ny lovantsika no lova tsara indrindra, araka ny voalaza ao amin'ny Petera 1:1 ny 4, fa lova tsy mety simba, tsy mety lo, tsy misy loto, tsy mety levona no voatahiry any an-danitra ho atsika. Izany no lova ho atsika. Fa izao ny tsara mariana: ny lovan'ny Edena sy ny lovan'ny Kanana dia samy votsotra daholo. Tsy voatazony ny mpandova no tolorana azy avokoa ireo, satria na natolotr'Andriamanitra n'ireo mpandova ireo aza ny tany noho ny fitiavany sy ny fahasoavany, miankina amin'ny fifandraisany sy ny fiakinany amin'Andriamanitra, izany hoe miankina amin'ny fankatoavany an'Andriamanitra no hahatazonany ireo lova nomena azy ireo. Inona no dikan'izany amintsika izay mbola mpandova teny fikasana hatramin'izao? Izany hoe tsy mbola nandray ny lovantsika isika hatramin'izao. Dikany fampitandremana ho antsika izany. Raha tsy mazoto mifikitra amin'Andriamanitra isika, dia ho votsotra eo amintsika koa izany lova nampanantenaina antsika izany. Hoy ny Hebreo 9:12 ka hatramin'ny 12 manao hoe: ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo, fa hanahaka ireo mpandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Izay zany ny toetra tokony hananantsika zany: fahazotoana, fahatokiana be, fanantenana hatramin'ny farany, tsy mety ketraka, finoana, faharetana. Izay zany ny leson'ny Alahady.
leson'ny alatsinainy 4 novambra taona 2020 ny tany amin'ny mahafanomezana azy. Voalohany aloha, ity tany boribory misy atsika ity, miodikodina sady mihevaeva eny amin'ny abakabaka ity, Andriamanitra no namorona azy ary nanome azy atsika honenantsika. Iray zay. Manaraka izany, araka ny andininy novakitsika tao amin'ny Jeremia teo, izy no manangana na manaisitra firenena. Azotsika averina vakina izany. Vetivety aho izy dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena ny teneniko izany, dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihainy ny feoko, dia hanenena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Zay zany le vaky ny teny izay naveritsika. Raha jerena amin'ny fomba tsotra izany, dia mamaritra ny mahaizy ny firenena iray ny tany izay nametrahan'Andriamanitra azy, sady manondro ny misy ilay firenena izany no mamaritra koa ny asa ataony sy ny fomba fiainany. Tsy nanana fototra ny aviana ireo andevo ary tsy nanana ny taniny manokana. Olo-kafa no nisitraka ny vokatry ny asany, nidika ho fahalalana ny fananantany. Nisy fifandraisana lehibe tamin'ny fonenan'ireo vahoaka voafidy teo amin'ilay tany ny mahaizy azy ireo. Andriamanitra izany no manome ny tany. Hitatsika teo amin'ny zanak'Israely ary mety mihatra amin'ny firenena rehetra koa io. Fa tsy tahaka ny zo tsy misy fetra mandrakizay alao valo izany fanomezana izany. Isitrahan'ireo vahoaka voafidy ny tany raha toy izy ireo ka mitoetra hatrany ao anatin'ny fifandraisam-panekena amin'ny Jehova sy manaja ireo fitsipiky ny fanekena. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany de zao: tsy afaka ny hahazo ny tany sy ireo fitahiana eo aminy izy ireo raha tsy noho ny fitahian'Andriamanitra. Ny vahoaka voafidy hatramin'izay no resantsika, fa mety izany lalàna tokana izany ihany koa no mifehy ny firenena rehetra maneran-tany. Raha ny tena izy zany de zao: Andriamanitra no manome ny firenena iray ny tany honenany. Mahazo misitraka izany izy amin'ny lafiny rehetra, misitraka ny arena rehetra ao, misitraka ny vokatra vokariny ao. Nefa misy nefa angezabe eto, nefa Andriamanitra ihany no tena tompony izany raha ny marina. Amin'ny mahatompony ny tany rehetra azy, vakio Salamo 4:20, dia zony ny hanolotra izany ho an'ny Israely na ny haka izany amin'izy ireo koa. Raha Andriamanitra ny tompon'ny tany, dia vahiny sy mpivahiny izany ny Israelita sy ny olombelona rehetra. Toy izao zany raha lazaina amin'ny fomba fiteny moderna: vahinin'Andriamanitra mandritra ny fotoana maharitra eto amin'ity tany ity isika rehetra. Izay zany ny leson'ny alatsinainy.
lesony talata 5 novambra ny taona 2020 fiaikana teo amin'ilay tany. Fiaikana lehibe tokoa no miandry ny zanak'Israely. Navotan'Andriamanitra avy tany amin'ny fanandevozana Egiptiana izy, ka niran'Andriamanitra handrombaka ilay tany nampanantenainy azy. Rehefa nirahana ny mpisafy tany 200 lahy nefany izay hitatsika ao amin'ny Nomery 3:12, ny 10 lahy tamin'izy ireo izay nilaza ny marina teo amin'ny tatitra nataony avy, ka nanambara fa olona goavambe ny tompon'ny tany, tanàna mimanda no hitany, ary lehilahy mahery ampy fitaovam-piadiana no manoloana andry zareo, ka dia ny fararemotra ry zareo. Tsy nandainga akory zareo fa nilaza ny marina. 2 lahy fotsiny dia Josua sy Kaleba no sahy ny antehitra tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra, ka vonona ny hiroso amin'ny mpinoana. Teo amin'ny ara-tantara dia tsy mbola nisy tena naharesy an'ireo Kananita ireo, fa mandrangirangy foana izay rehetra mifandona aminy, na ny Egiptiana izany na ny Asiriana izany, ary taty aorindrina ny Babiloniana, fa ireo mantsy no azo lazaina fa firenena lehibe natanjaka tamin'ny androny ara-ekonomika sy ara-tafika. Ny nahavoa ireo lehilahy 10 lahy ireo mantsy, ka nahatonga azy ny fararemotra araka ny lazaintsika teo, dia izy tsy natoky an'Andriamanitra, na dia efa maro aza ny fanomezan-toky efa nomen'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Exodosy 7:20 ny 9:20 dia izao no fanomezan-toky nomen'Andriamanitra andry zareo: ary hampandeha fanenitra eo alohanao ka handroka ny Hivita sy ny Kananita ary ny Etita eo anolohanao ireny. Fanampin'izany ao amin'ny Exodosy 7:32 dia hoy kio Andriamanitra hoe: ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka horoahiko ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Tsy vitany naheno teny fikasana toy izany fotsiny ry zareo, fa efa nanatry maso ny fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra koa tamin'ny nanafany azy ireo tamin'ny tanana mahery ho afaka tamin'ny fanandevozana tany Egipta, sy tamin'ny nampitany azy ireo tamin'ny fahagagana lehibe ny ranomasina mena sy ny nandrendrehany ny tafika Egiptiana tao anaty ranomasina. Eto aho dia tehanao fony teny kely na parenthèse. Teo amin'ny sekoly sabatanay tany am-piangonana tamin'ny lesona tany aloha zany, dia nisy fanontaniana nanao toy izao hoe: noho ny tsy finoan'ny zanak'Israely ve no nampiova hevitra an'Andriamanitra ka lasa voatery ny tampiadiana indray ny zanak'Israely? Tsy tokony hisosa fotsiny amin'izao very zareo, satria Andriamanitra efa nanome toky fa izy no handroka ny Kananita tompon'ny tany. Zay zany le fanontaniana napetraka olona anankiray. Dia nisy namaly toy izao hoe: tsy maintsy izany no izy matoa voatery ny tampiadiana ny zanak'Israely, dia noho izy tsy nino ny fanomezan-toky nomen'Andriamanitra azy, dia ny hoe izy no handroka ireo tompotany ireo eo alohany, dia ireo tompotany izay efa nalohany. Dia nisy namaly hoe:
tsy marina izany. Vakio ho izy, ho ilay namaly farany ty zany. Vakio ho izy ny ao amin'ny toko sasatsasany ao amin'ny boky numery, ohatra ny toko voalohany sy ny toko 420 ho izy, fa ny saina ny vatan-dehilahy afaka miady, ireo zay mihoatra ny 20 taona. Midika izany ho izy, fa tsy hoe tsy hiatrika ady tsy akory ny zanak'Israely. Hiatrika ady izy ireo ho izy, nanoho ny teniny, fa Andriamanitra kosa hanampy azy amin'ny alalan'ny fanenitra sy ny anjeliny. Zay zany no ady hevitra ny fanaovanay tao. Na iza no manana ny marina amin'ireo, hita fa nandrombaka ny fandresena ny zanak'Israely tany aparany. Ahoana moa no tsy hinoana ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra raha ity firenena malezolezo ity no nandresy ireo tompotany femo lehilahy mahery sady ranjanana no zatrady. Ny toko 320 ka hatramin'ny toko 120 azafady dia ahitana ny fitsinjarany ny zanak'Israely ny tany azon'ny babo, tany Kanana zany. Azon'ny Israelita atao izao ny hiaina ampiadanana eo amin'ny tany izay efa nomen'Andriamanitra ho lovan'izy ireo. Izy ireo zao no nomena zo ara-dalàna honina eo amin'ilay tany, saingy araka ny efa nambarantsika tely aloha, Andriamanitra foana no tena tompon'ny tany. Ka arak'izany, mba hahazoan'ny Israelita hisitraka ny tombontsoa avy amin'io fanomezan'Andriamanitra io, dia tsy maintsy mandray ny andraikitra rehetra mifandraika amin'ny fonenana teo amin'ny tany izy. Tahaka antsika izay tsy maintsy mandalo amin'ny dingan'ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fakatoavana ampitiavana ireo fitakiana mifandraika amin'ny maha-olo-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Misy tovizany ny amin'ny zanak'Israely izay nomenany tany noho ny fahasoavana sy isika izay omena famonjena noho ny fahasoavana. Fanomezana mahatalanjona no natolotra antsika, kanefa mety ho votsotra teo ampelantanantsika izany raha toa isika manao tsirambina an'izany. Dia tahaka izay ny famitinana ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 9 novambra ny taona 520 ny jobily. Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fahasoavany no manome ny tany. Nefa araka ny lazaitsika tery aloha, izy ihany ary izy mandrakariva no tompony io tany io, ka tahaka ny pindrana ihany ireo izay mizaka ny tany. Mpiandry omby vola vita hoy ny fitenitsika, tsy tompony fa mpamerin-doha. Amin'ny mahatompony ny tany azy, Andriamanitra zany, dia izy no mametraka ny lalàna sy fepetra momba ny fitatanana ny tany, ary ireo lalàna sy fepetra ireo dia mifanandrify amin'ny fitiavany sy ny fahamarinany sy ny fiahiany ny olon-drehetra na ny mpanana na ny mahatra. Teo amin'ny fizarana ny tany azo babo tany Kanana, dia nasainy no tsinjaraina isaky ny foko ny tany,
fa tsy natolony bambaray tamin'izao fotsiny mba tsy isiany ireo be sandry mpanararotra manao be ambosika be fandrapaka ka mba hitsimbinana ny madinika sy ny isakanana ny be fandrapaka no nanaovany izany hoe mba hampanjakana ny rariny sy ny marina sy ny fitoviana sy ny fitovian-jo. Eo amin'ny fitantanana ny taniny isambatan'olona kosa dia izao no fepetra napetrana. Eny taona ny tompon'ny tany no miasa sy mampamokatra ny tany ary misitraka ny vokatry ny tany. Fa ny taona fahafito kosa dia fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehova. Tsy mahazo mamafy amin'ny taninao ianao amin'io ary tsy mamboatra ny sahanao ianao. Tsy mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny voany hitsana tamin'ny fararano lasa ianao ary tsy mioty ny voaloboka avy amin'ny tamin'izay tsy namboarinao fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany. Izay zany ny lalàna mifehy ny tany. Vakio Levitikosy 15:4 ka hatramin'ny 5. Hatao inona ary ny vokatra amin'io taona fahafito sabatan'ny tany io? Vakio Levitikosy 15:1 sy ny 5. Ary izay maniry ho azy amin'ny sabatan'ny tany no ho hanina ho anao sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao sy ny pikarama sy ny vahiny eo aminao sy ny biby fiompinao ary ny biby dia izay eo amin'ny taninao. Izay vokatra rehetra eo no ho haniny. Zay zany nivaky ny teny. Izany hoe lasa fananam-bahoaka hitambaran'ny rehetra ny vokatra eo amin'ny taninao ka anatin'izany ianao tompony ny mpiasanao ao an-trano, ny pikarama, ny vahiny, ny bibidia sy ny biby fiompy. Sady manana ny fitsaharany tahaka isika mitsahatra isa-tsabata koa zany ny tany no sady sabata fitahiana manokana ho an'ny madinika rehetra ary tsy adino anatin'izany aza ny biby. Araka izany, tsy inona akory io sabatan'ny tany io fa fivelaran'ny lalàn'io sabata nomenantsika ho tandremana isan-kerinandro io ihany. Ankoatr'izany, misy sabata lehibe anankiray koa izay ankalazaina isaky ny 50 taona. Ndao vakitsika ny voasoratra amin'ny Levitikosy 15:20 ny 9 ka hatramin'ny 12. Izay manazava ny momba izany. Ary manisa sabata taona 7 ho anao dia 7 taona impito ka ny hanisanao ny andron'ireo sabata taona 7 ireo dia 740 taona. Dia mitsofa anjomara avo feo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7. Dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary hamasino ny taona 50 ka miantsoa fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Jobily ho anareo izany, ka samia mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo. Jobily ho anareo izany taona 50 izany. Aza mamafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy
avy amin'ny voa nihitsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy tamin'izay tsy namboarinareo, fa jobily izany ka ho masina ho anareo, izay vokatra alaina any antsaha no ho haninareo. Zay zany vaky ny teny. Ny teny hoe jobily dia avy tamin'ny teny hebreo hoe Yobel, izay iantsoana ny tandrokosy izay anaovana anjomara ho tsofina mafy amin'ny andro io. Sabatan'ny tany ihany koa io jobily io, ary raha ny fitantanana ny vokatra eo amin'ny tany no jerena, tsy misy valaka amin'ny sabatan'ny tany isaky ny 7 taona ihany izy. Nefa lehibe lavitra mihoatra ny sabatan'ny 7 taona io sabatan'ny 50 taona io. Izo avy no tombony. Voalohany, averina amin'ny tompony nividiananao azy ny tany novidinao. Satria ny tany dia any Jehova, efa voalazantsika teo zany. Ary tsy ny tany no novidinao, fa ny vokatra novokarinao tamin'io tany io. Ka ny vokatra nisitrahanao nandritra an'io 50 taona io dia efa tomba ambidiny volanao nividiananao ny tany. Ka tsy maintsy averina any amin'ny tompony taloha ny tany. Raha manana havana akaiky moa ianao, afaka manavotra ny tany namidinao iny, noho ny antony namidinao zany, noho ny antony fahaterena ara-ekonomika ohatra, dia afaka miverina aminao izany taninao izany alohan'io jobily io. Tadidio ny tantaran'ny Naomi sy Ruta izay nanana ny Boaza nanavotra ny taniny. Raha tsy manana mpanavotra ianao, dia miandry an'io jobily, zany hoe miandry 50 taona, miandry ny atongavan'io jobily io. Ao amin'ny Levitikosy 15 ny andininy 7 izao no hitatsika. Ary ny tany tsy hatao vary maty, satria ahy ny tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Teny Jehova io. Zay zany ny teboka voalohany. Teboka faharoa zay mampiavaka ny jobily amin'ny sabatan'ny tany isaky ny 7 taona. Ny olona nivarotra ny tenany noho izy latsaka katerena ohatra, ka lasa andevo, dia votsorina ary omena fahafahana madiodio amin'io andro io. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 15 ny andininy 2:7 sy ny andininy 5:50. Fa mpanompoka izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka tsy amidy tahaka ny andevo. Andininy 5:50. Fa mpanompoko ny zanak'Israely dia mpanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, izaho no Jehova Andriamanitrareo. Izay zany ny momba ny jobily. Raha ny marina dia izany no tena ivon'ny filazantsara sy tanjona kendreny. Ny hamaha, ny tsy fitoviana misy eo amin'ny mahatra sy ny manan-karena, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ireo mahazo tombotsoa sy ireo fadiranovana, ka hametraka ny olona rehetra eo amin'ny toerana iray mitovy, manoloana ny fiakinantsika tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Indrisy anefa fa nataony zanak'Israely tsy rambina ny fitandremana ny fenitra napetrak'Andriamanitra, ka tanteraka ireo fampitandremana momba ny fandroahana azy,
hiala amin'ny tany taonjato vitsivitsy taty aoriana. Vakio ohatra tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Dia zany ny leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy 7 amby roapolo novambra taona 5 amby roapolo sy 2000. Fampodiana amin'ny tany. Satria tsy nahafeno ny fepetra momba ny fizakana ny tany ny zanak'Israely dia nesorina teo amin'ny tany nomena azy izy. Tsy hoe zava-baovao akory io, fa efa fampitandremana nomena azy ela be. Ao amin'ny Deuteronomia 7:20 ny andininy faha 3:80 ka hatramin'ny andininy faha 4:80 dia zao no vakitsika. Ary araka izay ny falian'i Jehova taminareo hahasoa sy hahamaro anareo, dia araka izany kosa no ifalian'i Jehova handringana sy handrava anareo, dia ho fongorana ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana. Dia haelin Jehova any amin'ny firenena rehetra hatramin'ny farany tany ianao, ary any no hanompoanao andriamanikafa vato amakazo izay tsy fantatrao na ny razanao. Zay zany nivaky ny teny. Israely fanjakana tavaratra moa dia efa ravan'ny Asiriana efa ela. I Joda fanjakana tatsimo taty aoriana dia lasa babo tany Babilôna. Fa rehefa niaiky ny fahotany sy ny bebaka ary nitady an Jehova tamin'ny fony rehetra izy, dia nitanteran'Andriamanitra indray ny teny fikasany ka napodiny ho any amin'ny tany indray izy ireo ho fanehoana ny famerenana azy amin'ny laona. Izany hoe mbola Andriamanitra izy ireo hatrany izy, na dia tsy tao amin'ilay tany aza izy ireo. Na izany aza mbola mipetraka ihany ny fepetra teo aloha, fa tsy foana tsy akory. Mbola ireo fepetra teo aloha ihany no fepetra mifehy izao fiverenana amin'ny tany izao. Mbola mitombona ihany ny hanomezana azy fiadanana sy fahombiazana aorian'ny fahababona. Izany hoe mbola Andriamanitra izy ireo hatrany izy, na dia tsy tao amin'ilay tany intsony aza izy ireo. Efa voalazantsika teo izany. Eo ankilany izany, ireo mpaminany ny testamenta taloha dia nanondro ny famerenana amin'ny laony izay hataon'ny mpanjaka iray eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Vakio Isaia 7:5 sy 9, Zakaria 7:7 sy 9:9. Tateraka io teny fikasana io teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny nahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao aminy no ho tateraka ireo teny fikasana rehetra nomenan'i Israely fahiny, ary koa ny Israely vaovao dia isika zanak'Andriamanitra amin'izao androntsika izao izany. Dia tahaka izany ry havana, ny famitinana fohifohy lavalava ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika rehetra hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra,
Sotranao zahay ny amin'ny zanakao Jesosy Kristy izay namonjy anay mpanota ary hamerina aminay ilay edena fahiny izay votsotra taminay zanak'olombelona. Ho velona ao am-ponay hatrany anie izany fanantenana lehibe izany, ka tsy hiodika havanana na hiodika havia izahay fa hibanjina mandrakariva izany fanomezana mahafinaritra, fanomezana sarobidy loatra izany. Tamin'ny fahasoavana lehibe ny nanomezanao an'ny edena ho an'ny Adama sy Eva. Tamin'ny fahasoavanao lehibe no nanomezanao an'ny Kanana ho lovan'ny zanak'Israely. Mbola tamin'izany fahasoavanao lehibe izany koa no ahazoanay manantena ilay lova sarobidy dia Jerusalema vaovao izay anjakan'ny fahamarinana, anjakan'ny fahasambarana ary hahitana ny fiainana mandrakizay. Aza velanao handraraka ilombiandoha izahay tompo fa toano hery ho tody soa any amin'ilay tany toerana mahafinaritra nampanantenainao anay. Amin'ny anaratsoanao Kristy o. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.